Nisy ny atao hoe fitoriana fitiavana hilazaintsika izany zavatra izany ary hilazaintsika ihany koa ny zavatra hafa malaza eto amin'ny firenena. Izay foana moa ny zavatra ataontsika isan'andro ka zista mampiatsiahy fotsiny aho amin'izany zava-drehetra izany. Mialohan'ny hidirantsika amin'izany aloha dia efa fantatra anareo ary tsy vaovao aminareo, tsy vahiny aminareo ihany koa ny hoe abonné ny chaîne-natsika ary asio like ny video, indrindra apetrahony commentaire. Mety tsy dia zava-dehibe izany zavatra izany fa matoa izy entaninay isan'andro dia anisan'ny zavatra tena ilaina izany, indrindra mba hahatonga ianao tsy ho tara vaovao mandalo eto amin'ny tany sy ny firenena. Ndao ary abonné ny chaîne-natsika. Ndao ary hidirantsika avy hatrany ny votoatin'ny vaovao ataontsika androany izay tena malaza eto Madagasikara ary tsy vitany malaza ihany koa fa ny tsara ho fantatra dia ampahafantarina ianareo rehetra. Anisan'ny miparitaka sy malaza ary fantatra isika rehetra moa ny hoe ny rehetra teo ampanaovana ny fampelezan-kevitra ny fiara izay ampiasain'ny kandida ho solombavam-bahoaka ity. Ny rehetra moa izany fiara izany tetsy Andraharo ary tsy fantatra mazava ny antony firehetana nefa efa tonga teny an-toerana ny mpamonjy vonina rehefa nitranga io zavatra io. Zavatra tsara ho fantatra izay dia mahafinaritra anay ny mampahafantatra izany ianareo rehetra mpanara-baovao ary atako angamba fa azonareo ihany koa ny mahafantatra izany zava-drehetra izany. Ino moa ny mikasika an'iny fiarany rehetra iny, tsy zavatra tsy misy dikany iny ary tsy zavatra azo tsontsonavina ihany koa nohon'izany dia araka izay nilazaiko teo mahafaly anay ny mampahafantatra anareo ny zava-misy ary izay efa nafantatra moa dia mampiatsiahy fotsiny ny ataonay. Ny manaraka tsara ho fantatra ihany koa ny hoe any amin'ny RN6 izany hoe Antsiranana Ambanja Antananarivo mbola tsy vita hatramin'izao ny fanamboarana ny tetezana ifasy lakana no hiampitany olona, nohon'izany dia mihitsoka koa ny fanamboarana ny déviation eo amin'io tetezana io amin'izao. Mahatsaro mijaly ireo mpitatitra manoloana izany ka velon-taraina izy ireo. Any amin'iny RN6 iny moa zany zavatra resantsika izany, RN6 moa dia Antsiranana Ambanja Antananarivo. Zavatra mandalo izany ary zavatra misy eto a Madagasikara, nohon'izany ampahafantarina ianareo rehetra ihany koa. Ny manaraka moa dia hitantsika amin'ity sary ity dia tena navelombolo ireo olona maro, indrindra ny Andriamatoa Filoha Andry Nirina Rajoelina dia hita amin'izao sary izao fa tena velombolo. Inona moa ny zava-misy dia ny hoe ny fampitory fitiavana tamin'ny vahoaka tany Ikongo i Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Tsy nanaiky aho raha tsy tonga taty Ikongo androany hoy fanambarana izay nataony Andry Nirina Rajoelina ary tsy tonga tanam-polo ihany koa aho fa nivatsy fanomezana ho marika ny fitiavako anareo sy ny fihavanantsika. Izany ny hafatra nomeny Andry Rajoelina ho an'ny vahoakany Ikongo ka izany no ilazako hoe ny fampitory fitiavana ny Filoha Andry Rajoelina sy ireo vahoakany Ikongo. Araka izay voalazany izay moa dia tsy nitonga tanam-polo i Andry Rajoelina nandeha tany amin'iny tanàna iny nefa ny vahoaka ihany koa dia tonga marobe, tena nifanojy tokoa ny tia sy ny manina ary tsy misy fankahalana eto fa ny fitiavana tokoa no lehibe indrindra. Mbola miresaka an'izay filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina zay isika dia ndeha ary hijerevantsika kely koa ny afatra izay nataony. Anisany afatra izay nataony moa dia ny hoe tsy hay heverina ny asa fampandrosoana anatin'ny korontana sy tahotra, nohon'izany dia napetraka ny base opérationnelle avancée eto Ambatofianandrahona satria tiako handrosy ianareo, tiako hivoatra ny fari-piainanareo ary tiako hihary anatin'ny fitoniana sy fandriampahalemana ianareo hoy ny fanambarana izay nataony Nirina Andry Rajoelina. Hitantsika amin'izao sary izao moa dia nisy sariny ireo karokaro teo hitantsika iny ary ity moa nisy angindiby izay mety nahatongavany izany Filoha Andry Rajoelina izany. Tsara ampahafantarina moa izany zava-drehetra izany mba tsy toy ny tompotrano mihony foana ianareo rehetra mpanaraka an'ity chaîne ity. Zay moa ny mikasika an'iny ndeha ary hidirantsika ny manaraka ny mikasika ny filoham-pirenena teo aloha Marky Ravalomanana. Anisan'ny tsy mipetra-potsiny moa i Marky Ravalomanana manoloana ireo kandida solombavam-bahoaka atolotra ny vovonana firaisan-kina ary ny
miarahaba nanao hoe salama aby soasoa aby ary tsara ampahafantarina ihany koa fa tonga tao matsatra ambony izareo hitsodrano ireo candidat firaisankina any fianaran-tsoa. Docteur Brito sy Docteur Elize numéro 4 ao amin'ny magromo ny fotoana afaka ny minitra vitsy raha araka ny fanambarana izay nataony Ravalomanana Marka ilay filoham-pirenena teo aloha. Zay moa ny mikasika anireny filoham-pirenena teo aloha ireny ary ampahafantarina ireny zava-drehetra ireny satria misy olona te hafantatra ireny nefa tsy mahafantatra ka izany indrindra no antony ampahafantaranay ireny zava-drehetra ireny. Hitantsika amin'ity sary ity ny manaraka, ity sary ity moa dia resaka ny talempagitra ny harena ankibony tany ary any amin'ny fagitra atsimotsimo iny. Holazaintsika moa izay ny mikasika an'ity dia ny hoe hampiditra ireo mpisehatra amin'ny arena ankibony tany ao anatin'ny ara-dalàna ary hiady amin'ny varomezina sy ny gaboraraka mba ahafahany tamberimbidi ny volamena sy ny vatosoa hipaka amin'ny mponina ao amin'ny fagitra atsimo andrefana. Raha izay tokoa ny zava-misy dia anisan'ny tena zava-dehibe ity ary manandanja satria araka izay nolazaiko teo moa dia hampiditra ireo mpisehatra amin'ny arena ankibony tany ao anatin'ny ara-dalàna izy ireo ary hiadivana amin'ny varomezina sy ny gaboraraka mba ahafahany tamberibidy ny volamena sy ny vatosoa hipaka amin'ny mponina ao amin'ny fagitra atsimo andrefana. Ireo moa raha atao bangotokana ny lahateny izay nataony talempagitry ny harena ankibony tany vaovao ao amin'ny fagitra atsimo andrefana. Izany talempagitry ny harena ankibony tany izany moa dia Andriamatoa Raonisson Ria. Nisy any ireo teny ireo moa dia nandritra ny fifamindram-pahefana tao amin'ny talempisolo-toerana tetsy amin'ny lapany fagitra atsimo andrefana ny omaly. Tsara ampahafantarina ihany koa moa izay ary anisan'ny zavatra tena mety ho tsara ho an'ny fagitra atsimo andrefana izany zavatra izany nohon' izany aingany ho tanteraka tokoa izany zava-drehetra izany. Ny manaraka hidirantsika mbola vaovao mandalo eto Madagasikara ihany ary ampahafantarina ianareo ihany koa ny mikasika ny hoe asitrika anio 7 May 2024 nonofo mangatsika ny mpanjaka Kamamby Bertin Magloire izay ny amboho tany Amorondava ny 7 May lasa teo. Nanamafy ny fangatahana ny fampodina ny kabesony mpanjaka toera ireo fianakaviany. Nisy ihany koa ny fanolorana ny marobonina pirenena grand officier azy talohany nitondrana azy any Ambiky. Toerana hanasitrihana izany nofo mangatsika izany mo ao amin'ny fasany mpanjaka toera. Ity resaka ampanjaka ity moa dia misy zavatra tsy tsapany malagasy kely ny mpitsikira ao amin'ny Facebook ny hoe ny mpanjaka dia tsy sahy aderadera tsotro zao fotsiny satria tsy ny malagasy ambany fisainana no mahazaka ny resaka izany ampanjaka izany fa mbola manankasina ny mpanjaka ankehitriny ary mbola misy foana izany ampanjaka izany na amin'ny resaka firenena izany na amin'ny resaka foko mbola mibantoerana foana ny resaka mpanjaka izany ary tsy misy sahy tsy manome lanja izany raha mbola malagasy ambonimbony fisainana indrindra ireo olona ambonimbony ao dia manome lanja izany ampanjaka izany. Nohon' izany dia tsy azo tsontsonavana ity resaka ampanjaka ity fa tena mbola anisan'ny manankasina ary manana ny heriny ihany koa. Zay moa nahazontsika naroso androany ire toboko vavy sy toboko lahy koa dia ankatelemana ary ankasitrahana amin'ny fo mamy amin'ny fo feno fitiavana foana ianareo rehetra navita ny hen'ny video hatramin'ny farany ary mbola hiangavina foana ianareo ny mbola hanaraka video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka hody zahay saodia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao ho ela velona ho ela fanapahana indrindra ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izay kasaina. Zay fa veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay gaby oui. Ciao ciao.